tsika ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Niditra amin'ny herinandro vaovao mamarana amin'ny volana Jolay ary andray ny volana Aogositra isika ry havana. Mbola ao miloha hevitra manao hoe olom-bo antso ny mpino. Ataovy eo ambany masontsika ny salamo 7 andiny ny 7 hatramin'ny 8 Salamo 7 andiny ny 7 hatramin'ny 8 Mitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona, tahaka ny vonin-javatra ny atsany famoniny, satria tsofon-drivotra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Amen. Hivavaka isika. Miantra anay toy ny fiantrany ray ny zanany tokoa ianao Andriamanitra, ary indreto izahay no ny famindram-po sy ny fiantranao. Tonga indray eto an-tranonao, anomboka herinandro vaovao mamaraparana ny volana Jolay ary miandrandra ny volana Aogositra. Misaotra fa mbola miantso anay ianao ary manamarina ny teninao amin'ny tsirairay. Fa zanakao sy asan'ny tananao izahay dia adidinao ihany. Miaro anay ianao nandritry ny alina, na feno toromaso anay, namoanay maraina ianao ary nanangana anay ho vavolombelonao ao anatin'ny tony fanompoam-pivavahana itony. Misaotra anao izahay Tompo fa mbola avelanao koa hanana anjara manoloana ny fahamasinanao, mitarika anay amin'ny fibebahana ianao ka miondrika mpanetreteny izahay, mangataka famelana ny amin'ny fahadisoana vitanay, na tsaronay na tsy tsaronay velively. Metoky amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay fa voavela ny helokaino ny amin'ny Jesosy Kristy. Ampaherezo amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny teninao izay hovakiana koa izahay, mba iorenanay tsara amin'ny finoana ary ahatserovanay ny asarobidi ny fiantsonao. Tompo mitenena araka ny fombanao, fa miaino ny mpanomponao. Amen. Jaona voalohany toko 7 andininy voalohany sy faharoa. Jaona voalohany toko 7 andininy voalohany sy faharoa. Amin'ny anaran'ny Tompo: endre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika, dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho taka azy isika, fa ho hitantsika izay tena endriny tokoa. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'Andriamanitra mbola hiaraka amintsika sy hitarika antsika amin'ity fotoana ny toriteny ity. Jaona voalohany toko 7 andininy voalohany sy faharoa. Mazava ny ambara ny soratra masina ny fifaliana amin'ny maha olom-bo antso antsoina hoe zanak'Andriamanitra isika. Endre ny manahoana ny fitiavana asehony ny ray ho antsika, dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Fahita matetika amin'ny fivorim-bahoaka ary na fivorim-piangonana azy, ny zaza izay very any anaty vahoaka any. Nisy zazalahy kely anankiray tamin'ny fotoam-piangonana iombonana, dia very izy any anaty vahoaka tany. Rehefa nanontaniana izy dia hoe iza ny anaranao? 3 taona izy. Iza ny anaran'ny dadasineny? Tsy fantany
ny anarany tsy fantany ny ray aman-dreniny dia naseo vahoaka tery amin'ny lampiazo izy dia ity zazy ity ao anaty vahoaka tao tombany anontaniana izy tsy fantany ny anarany anontaniana izy tsy fantany zay ray aman-dreniny raha zanak'areo ty dia tonga avy aty makazy izy ity niaraka tamin'ny dadabeany dia ny dadabeany naka an'ilay zaza zanaky ny zanako io hoy dadabe niverina tany amin'ny ray aman-dreniny ilay zaza tena feno fifaliana tokoa nanomboka teo dia fantany ny anarany ary fantany ny anarany dada sy neny zanak'izy ianao iza ny anaranao ity soratra masina malona antsika ity dia mampahafantatra antsika satana anankiray ary fizina hafa mihitsy ny satana mahazanak'Andriamanitra sy ny fizina mahazanak'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra dia fahasoavana lehibe zany hoe navelombena tamintsika mandrakariva rehefa fantatsika raha teo fa ny atao hoe fahasoavana dia tsy fanomezana tsy tokony ho anao akory kanefa atolotra ilay mpanome maimaim-poana tsy misy fepetra ary tsy misy adievitra ny olombelona rehetra no zanak'Andriamanitra omena endrika vaovao ara-panahy raha toka nandray an' Jesosy Kristy lay fanomezana maimaim-poana izy azotsika tononona tsara atao tsenjeriny hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany Jaona toko voalohany andininy 2:20 tena fahasoavana no mahazanak'Andriamanitra no ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny finoantsika azy ary ny fandraisantsika azy ho tompo sy mpamonjy endre manahoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika ny fahaterahana indray araka ny fampianarana nataon'ny tompo tamin'ny Nikodemosy dia ny hoe raha tsy hateraka indray ianao tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra dia ilay fandalovana eo amin'ny fahateraham-baovao ilay fandalovana eo amin'ny fahaterahana indray tsy hoe heverina ny ankibondreny araka ny fanontanian'i Nikodemosy fa ilay fahaterahana ara-panahy hoy ny Romanina toko 9:10 ny fanahy dia miara milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary zany tokoa isika izany ry havana no fifaliana anonana endre eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity endre manahoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika tsy zo voajanahary zany fa fanomezana avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra tena fitiavana tsisy fepetra tsarovo koa anefa araka ny Jaona toko 2:20 fa safidy io za tsy nifidy ho zanaky dada sy neny ianao tsy ny safidy ateraky ny ray aman-dreninao fa ianao dia antsoina hisafidy ho zanak'Andriamanitra amin'ny fandraisanao an' Jesosy Kristy fantatrao tsara ve fa na fanomezam-pahasoavana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra aza ny mahazanak'Andriamanitra dia vao antso hifidy ianao ary afaka mifidy dia ny anio zanak'Andriamanitra isika raha hifidy andrayan'i Kristy eo ambany fitarian'ny fanahy masina tsy nofonofo zany fa fanambarana ara-panahy araka ny soratra masina manoloana antsika eto endre manahoana fitiavan'Andriamanitra antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika fa ny mahazanak'Andriamanitra dia mitondra fiovana sy fanantenana ny andininy 2 dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika ratridray fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy sika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa ny zanak'Andriamanitra ve tsy hijanona mitoetra mahampanota fa androso hiova ho tahaka an'Andriamanitra rainy tsy mijanona mitoetra mahampanota fa miova ho tahaka an'Andriamanitra ray
zanak'Andriamanitra ve dia miandry amin'ny fanantenana ary tsy ho diso fanantenana teny fampanantenana lehibe ry havana eto amin'ny andininy faharoa amin'ny teny hoe ratra izay ho hitantsika izay tena endriny tokoa izany ny fanantenana ao antsika mandroso amin'ny fiovana tahaka an'Andriamanitra raintsika isika ary miandry amin'ny fanantenana ny fahatanteran'ilay fahatsaran'endriky ny zanak'Andriamanitra tahaka ny Jesosy ny zanak'Andriamanitra fitoviana amin'ny Kristy no tanjona amin'ny fahamasinana amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny voninahitra amin'ny fitiavana tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra dia hitondra fiovana ao antsika izay nifidy ho zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ary mampitoetra antsika amin'ny fanantenana ho amin'ny fahatanterana tsy ny fahamasinana ihany fa ny fiainana mandrakizay koa mankasitrany mahazanak'Andriamanitra anao tonohony eny an-dalana eny hoe endre tia Andriamanitra zanakao Andriamanitra tsy satara-panahy zany fa tena fizina vaovao mihitsy omen'Andriamanitra antsika no ny fitiavany iay no mahazanak'Andriamanitra amin'ny fahadiovana amin'ny fitiavana amin'ny fahamasinana mahereza amin'ny fanantenana na miatrika fanenjehana sy sedra samihafa sika tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao antso manokana ry havana raha mbola tsy nandrainy Kristy ianao ary mbola tsy zanany koa araka zanak'Andriamanitra araka izany raiso Jesosy anio mba ho tonona aminao koa no hoe zanak'Andriamanitra ianao raha niala ny mahazanak'Andriamanitra anao to amin'ny fiainanao miverena fa mbola tsy nifoanan'Andriamanitra ny kopia mahazanany ianao miandry ianao izy raha toka tsaronao fa misitraka n'izany atao hoe mahazanak'Andriamanitra zany ianao mandraka ankehitriny miezaha homendrika ny fiantsoana amin'ny toetra sy amin'ny fitondran-tena rehetra fa maranana ry havana dia tantara kely ihany nisy zazalahy nanontaniana hoe zanakizy ianao dia namaly izy hoe zanak' dada sy nena fa amin'ny alahady ihany vao zanak'Andriamanitra hainao ve zany raha ianao no mamaly ny fanontaniana zanakizy ianao raha tsy antsoina hoe zanak'Andriamanitra ianao dia zanakizy ary andro manahoana ny azona manonana hoe zanak'Andriamanitra raha tsy miantehitra amin'Andriamanitra ray isika ry havana tsy ho fantatrao tahaka n'ilay zaza very ny maizy ianao very tsy ny fanahinao ihany fa ny mombanao rehetra miantso anao Andriamanitra anio tsy ho tonga hampanaradia fotsiny fa tena ho zanaka ho ankonan'Andriamanitra sarobidy eo anatrehany raiso Jesosy ho zanak'Andriamanitra ianao amen ivavaka isika ry havana tompo dia misaotra anao izahay fa niteny ianao mampahatsiaro anay indray androany fa zanakao izahay vao antso amin'ny anarana masina sy mendrika na dia tsy mendrika izany aza nefa nomenao fanomezana lehibe indrindra ny mahazanak'Andriamanitra zanakao izahay adidinao tokoa ary tendrenao ho fanjakam-pisorona eto amin'ity izao tontolo izao ity koa mivavaka ampinoana sy ampanetreteny izahay manankina amin'ny fitiavanao ny fanirinay sy ny fiainany mpiarabelona aminay manerana izao tontolo izao momba ny olana samihafa mpahazo anay zanak'olombelona Andriamanitra mijery sy mahita ianao fa hitangoronan'ny olana izahay ao ny fanotrana ao ny tsirarina ny herisetra ny ady sy ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fampiny ny fialofana sy ny trano fonena araka ny tokony ho izy ny fahaverena zanasy ny tsy fanananasy miantra ianao ry tompo asehoy ny fahendrenao ary asehoy ny tananao mitondra famonjena sy manoana ny zanakao mba omeo koa ny fahendrena sy fahavononana amin'ny olona tsirairay ny tompona andraikitra ara-piaramonina sy ara-panjakana hitondra vahaolana ho an'ny mpiarabelona
mivavaka aminao izahay mikasika ny fiainan'ny isan'ankohonana misy tokantrano mikorotana misy fifanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka misy fifanolanana eo amin'ny mpivady isa-tokantrano misy zaza tsy heverina ary atao tsinotsinona misy tanora tena very lalana sy mivily tsy araka ny sitraponao tompo ampiaro ny fanavaozana avy aminao ao amin'ny tokantrano tsirairay mba ho tanàna ny fitiavana sy ny fandeferana ary ny fahamasinana ny isan'ankohonana mivavaka aminao izahay ny amin'ireo tojo fahasoavana ka nahazo fahasalamana ranotsavo ireo tojo fahasoavana manokana ireo miriry finaritra ny amin'ny tokantrano ireo manana fikasana amin'ny fanorenam-panambadiana ireo tojo fahombiazana tamin'ny sedra samihafa toy ny fanadinana sy ny dinidinika amin'ny fandraisana azy isaorana ianao noho izany tompo ho ampio izahay tsy ho variana amin'ny soa no raisina fotsiny fa ho mpisaotra sy ho mpankasitraka ary hijoro ho vavolombelon'ny fitantananao ny fiainanay ka hitory ny fitiavanao mivavaka izay momba ny Madagasikara ho an'ny zanako Madagasikara rehetra ireo eto an-toerana any am-pielezana ireo ray aman-dreny voatendry na voafidy ho amin'ny andraikitra ara-piarahamonina mba ho mpanompo marina sy matahotra anao ampiraiso ny fon'ny vahoaka malagasy ary arovy amin'ny fandravana sy ny fikorontanana ny firenenay momba ny fiangonan'Andriamanitra dia mivavaka ho an'ny fiangonana maneran-tany izahay indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ampitombohy amin'ny finoana amin'ny hafanampo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara sy ny fanabeazana ny ondry tandrema ny fiangonanao ampio koa izahay tsy ho mpanara-dalàna ivelambelan'ny fotsiny fa tena ho zanaka ao Andriamanitra velona mitondra fiainana vaovao ho an'ny fiarahamonina momba ny sinôda lehibe indrindra ny sinôda lehibe faharoapolo kasaina ho tanterahana any Faradofay mitondra mibavaka ny fanomanana rehetra izahay omeo fiadanana firaisan-kina fahendrena ireo rehetra manomana sy andray anjara amin'izany mba ho fotoana fiderana fibebahana fanavaozana ara-panahy ho an'ny fiangonana manontolo ane izany fotoana sarobidy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany momba nay tsiraray avy reto hiatrika herinandro vaovao izahay ry tompo mijereny tsirairay aminay ianao ary hitanao ny asa fivelomany ny adidy miandry ny fikasana sy ny faniriana samihafa tompo ny vavaka am-pomangina izay tonononay eo anatrehanao ankehitriny enoy ka mba valio ary dia mpianary koa izay tompo hiatrika ity herinandro vaovao ity amin'ny fanantenana sy ny fahafenoan-kery amin'ny mahazanaka ao anay aoka ny fanahy masina no mpitary-dalana anay anoro anome fahazavana amin'ny safidy tsy maintsy ho raisina amin'ny asa sy ny andraikitra tsy maintsy hatrehana izany rehetra izany dia entsinay ampinoana eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy ilay mpiantoka ny mahazanak'Andriamanitra anay rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky niny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisomba ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay amen ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
amen.